miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanantsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Hitondra tenin'Andriamanitra foy izahay dia hiditra ao anatin'ny vavakantsika rehefa avy eo. Mino ve ianao fa manafaka ny tompo androany? Tena mino an'izany ve? Tsy amenina n'olona sady mangovotra. Amen. Sady mangatsika ihany izy amin'io. Andray ny baiboly ary sika dia jerevantsika ny bokon'ny John samy manao aleloia eto zany androany. Ao John 5 manomboka ny 9 John 5 manomboka ny 9 dia rehefa avy eo tsika mamaky ny Marka 5 zay verset 2 zay no vakitsika. John 5 manomboka ny 9. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta ny soramandry ambony milaza manao hoe: ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy nahasitrana ny ilay narary teo anilan'ny farian'ny Betesda ary ny teny navaliny ny jiosy izay nanometsiny azy. 1. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema ary nisy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 10 taona nandrin'ny mararomaro ny jamba ny mandringa. Dia toy izatsika ery ambany ery misy 2 kely eo. Dia ohatsy izy hoe efa maina na malazo apio hoe miandry ny fietsehan'ny rano, fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka napietsika ny rano koa izay iray miroboka aloha rehefa nietsika ny rano dia sitrana na inona aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 taona ary raha nahita azy mandry Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy taminy: te ho sitrana va ianao? Ilay marary maly azy hoe: tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androbokay eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitran'ray lehilahy ka nitondra ny fandriany, dia lasa nandeha ary sabata izany andro zany. Dia hoy ny jiosy tamin'ilay efa sitrany: sabata ny andro, tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe: ilay nasitrana no nanao tamiko hoe eto ny fandrianao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe: iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe eto ny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nalala azy fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Any amin'ny Marka tsika zao, Marka 5 ny 1. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompony namoahany Jesosy ny démonie maro tamin'ny lehilahy tao amin'ny tany Gerasena. 1. Ary tonga teny ampitany ranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy ireo. Ary noho niala teo an-tsambo kely izy,
niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanamaloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy dia nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsonina dia tamin'ny gadra azy fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahiny ary ny gadra tamin'ny tongony no torotoroiny ka tsy nisy olona nahafolaka azy ary manakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny atendrombohatra izy ka ninananana sady nitetitena tamin'ny vato fa noho nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niakohaka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona akory izao sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindro ampianianiko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly aho satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto dia nanontany azy Jesosy hoe iza moa no anaranao ary izy namaly hoe legiona no anarako satria maro izahay ary nifona mafy taminy izy mba tsy roahana hiala amin'izany tany izany ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana tena akaiky ny tendrombohitra ary nifona tamin'ireo ka nanao hoe alefaso izahay ho any amin'ny kisoa mba idiranay mba iditra any aminy dia nekeny Jesosy ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anaty kisoa ary ireo kisoa andian'ireo nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina tokony 2,000 no isany ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilazany tao an-tanàna sy tany an-tsaha dia nandeha ny olona mba izany zavatra izany ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka izay nisy legiona fa indro izy mipetraka amin'ny tafo lamba sady arisainy sady manino hoe azafady ka raiky tahotra ny olona ary izay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona izay natao tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa ary nifona tamin'i Jesosy izy mba hiala amin'ny taniny ary rehefa iondrana teo an-tsambo kely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao dia nandeha izy ka nitoro tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy ka dia gaga ny olona rehetra amen. Ny famindrapo izay niraisiny ity lehilahy ity dia ho tanteraka eto amin'ity fiangonana ity ihany koa androany izay famindrapo izay afaka avokoa ny demoniaka rehetra raha vao midiny izay omalitsika efa nibebaka mafy zay ny anton'iny fahitana maraina teo iny efa olona afaka ianao manatrika eto io efa olona afaka ianao manatrika eto io tsy isahirana itsony izay efa olona afaka ianao manatrika eto io miampy ny fononao anatin'izao afatra izao dia hoy hoe ho afaka tanteraka ianao raha laselabafy zay mino an'izany ho tanteran'Andriamanitra amin'izany ho tanteraka amin'ny fiainanao ny tokantranonao ny asanao ny fanahinao ny fianaranao ny vady aman-janakao izy falafana lehibe avany adaty ho tonga amintsika rehetra eto raha laselabafy amen. Faly mihitsy hitoro teny etiko zavatra vatana fotsiny sisy zay ny eto fa efa vita ny mission jereo kely ny eo akaikinao tiany tompany enao io e ny zavatra tena mahafinaritra atao anatin'izao fiangonana izao dia tsy misy programan'olombelona ato fa Andriamanitra ny mandamina ny programa rehetra raha vavaka fanafahana ny resahana tsy ho vita mihitsy raha izahay vitsivitsy nanao délivrance an'izao vahoaka izao fa baiko le izy hoe ataovy mivavaka fanafahana ny Pentecoste fa io ny fotoana anafahana ny mpino dia vonina ny mpanompon'Andriamanitra atao fitaovana anafahana antsika rehetra izany ka androany izay tena tapa-kevitra ho afaka dia miomana fa tsy maintsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Halleluja halleluja azo hiteka mafy be mihitsy ho an'Andriamanitra. Indray andro ny tompo niakatra tany Jerosalema rehefa tonga tany izy dia misy farihy anankiray izay antsoina hoe farihan'ny Betesda amin'ny teny hebreo. Io farihy io misy fahagagana mitrango eo amin'ny farihy io satria indraindray misy anjely tonga eo amin'ny farihy io ny antony atongavan'io anjely io manetika an'le rano tony tsara io rano io tena tony fa amin'ny fotoana mandalo ilay anjely tonga dia manonja le rano dia amin'ny fotoana izy manonja iny izay marary na manana olana tafaroboka ao anatin'le rano tonga dia sitrana na inona ilay aretiny dia misy fialofana dimy ny voalazan'ny baiboly manodidina an'io
fariany Betesda io ao ambanin'ireo fialofan'ireo misy olo marary isan-karazany ao. Misy ny tsy mahita ny masony, misy ny tsy maheno ny sofiny, misy ny tsy afaka miteny, misy ny mona, misy ny mandringy, misy ny karazana aretina aretim-ba avony, karazana aretina eo miandro ny fihetsehany rano fotsiny. Dia amin'ny fotoana mihetsika le rano tonga ny anjely, fandrombahana mihitsy miroboka ao anatin'le rano, mioraka daholo mandray fanasitranana zay sitrany, mioraka mandray fanasitranana zay sitrany. Manoloana izany rehetrarehetra izany, nisy lehilahy koa mba nialokaloka teo, mba nanantena ny anjarany, niandry ny anjara fahasoavany, niandry ny anjara masoandro roviana ny posaka. Saingy ny aretiny enjana be ny aretiny satria paralysé ilay lehilahy, narary ny paralysisy, tsy afaka mihetsika ny tanany, tsy afaka mihetsika ny tongony, fa midaboka eo ambony fandriana. 70 taona be zao. Firy hoe azafady? 70 taona tsy nahetsika. Mba manana nofinofo tahaka ny olona rehetra ihany zany lehilahy zany. Mba te hinakanina tahaka ny olona rehetra ihany zany lehilahy zany. Mba te hitady vola tahaka ny olona rehetra ihany zany lehilahy zany. Mba te hanao zay tiana atao tahaka ny olona rehetra zany lehilahy zany. Fa tsy afaka manao satria nahoany tratrany paralysisa paralysé, tsy afaka mahetsika. Miankina manolona ny fiainany, zay tian'olona atao aminy atao aminy. Raha tsy misy olona manampy izy dia tavela eo, raha tsy misy olona mitondra izy dia tavela eo. Manana etaeta ihany fa indrisy mantsy tsy afaka nanatratra n'ilay etaetany. Lazao ny akaikinao, miovy zany androany. Amen. Be dia be isika reto ny manana faniriana, be dia be isika reto ny miankina aman'olona, be dia be isika reto ny miantehitra aman'olona. Fa ambadiky ny fotoana androany aleo ny tompo amin'izay niditra an-tsehatra. Tsy avela ny tompo hiatehitra aman'olona izany tsony ianao. Jereo tsara nge toy ny tantara 70 taona izy ny teo, raha mba mihetsika le rano tsy afaka miarina raha lehilahy, tsy afaka miarina. Raha hitena amin'ny olona izy hoe mba batao aho andeha anatin'io rano io, dia ny zavatra hitranga mety isy bata ihany izy, fa mety isy olona ao marenina fotsiny, fa ny tongo matanjaka be, afaka miazakazaka be mihitsy. Raha ohatra ozy izy ka hitsehana ny rano, tsisy olona mba mibata. Raha hiteny amin'ny olona ndray ka hoe mba batao anatin'ny rano, dia misy olona ndray misosoka eo alohako. Dia niandry teo le lehilahy, efa tsisy olona nanampy intsony, navela irery teo. Misy ny sasany 2 andro 3 andro dia efa sitrany. Ny nazy efa 30 taona antitra teo an'no aretina io, antitra teo fa tsy sitrana mihitsy. Navela efa tsisy anteherana intsony, tsisy ankinana intsony, tsisy afaka manampy intsony satria na ampiana ry izy tsy mety ampiana fa misy misosa. Navela ny tompo amin'izany, dia nandalo amin'izay ny tompo rehefa avy eo fa tonga ny fotoana. Dia vao nijery an'le lehilahy izy dia hoy ny voalaza ny Baiboly hoe ary fantatry ny tompo fa efa nitoetra ela teo izy. Dia hoy ny tompo tamin'le lehilahy manao hoe raha lehilahy, raha vehivavy, te ho sitrana vai ianao, te ho sitrana vai ianao. Hoy hoe te ho afaka ve ianao, te ho tahina ve ianao, te ho sitrana ve ianao. Misy antony ianao le navela irery reny, misy antony ianao le navela tsisy ankinany reny tsony, tsisy manampy tsony, nandao anao daholo ny olona rehetra, navela ny olona irery mihitsy ianao. Aza malahelo fa ianao le manomboka matsapa tsisy antenany intsony, eo ny manetsika an'Andriamanitra hiditra an-tsehatra amin'izay. Amin'ity Pentecoste miantso anao a Jesosy aho, midira an-tsehatra amin'izay. Halleluja, halleluja. Ara-baony eo akaikinao, soa ihany fa niala daholo reny olona mpanelingelina reny. Satria raha mbola misy anteherana ianao amin'ny fiainana dia tsy tena hirehatra zany amin'ny fivavahana. Raha mbola misy mpanampy sy mpanohana ianao amin'ny fiainana dia tsy tena hirehatra zany amin'ny fivavahana. Fa avela mandeha rery ianao, ianao sy ny onjonjonao rery,
ianao rery tsy misy mpanampy, matsapa hoe irery ianao anatin'ny ady, matsapa hoe tsisy pampahery ianao anatin'ny ady. Navela iainanao izany mba ho tratran'ity fotoana ity ianao androany, anafaha Jesosy amin'izay. Nandalo Jesosy io fa tsy niteny le lehilahy hoe Jesosy io iny ianao fa hitako ihany, mba sitrano aho. Fa ny tompo mihitsy ny nafantatra hoe efa ela nipetraka teo le lehilahy, dia izy mihitsy ny nantany teo sitrana va ianao. Eto zany na dia tsy mino ary ianao, efa fotoana ny tompony anafahana anao androany. Jereo kely ny akaikinao dia ivandravandao grave indray zany. Na tsy ino ary ianao androany, efa fotoana anafahany tompo anao androany. Amen. Aza mametraka fanontaniana eo ahoana ny fomba anafahana anao, fa hain'ny tompony manovany zany rehetrarehetra zany. Tonga dia hoy fotsiny tompo tamin'ity lehilahy ty, mitsangana dia be tao ny fandrianao. Tsy nametraka fanontaniana le lehilahy, tompo ahoana ny batako an'ity fandriana ity, zany ke paralysé. Tsy nanao an'izany izy, fa hoy Jesosy mitsangana be tao ny fandrianao. Mba indramiko izay tenin'ny tompo zay androany, rahalahy sy rahalahy-bavy, mitsangana be tao ny fandrianao. Izany teny zany mitondra fanafahana zany. Mitsangana ny fiainanao, mitsangana ny tokantranonao, mitsangana ny fanahinao, mitsangana ny asanao. Hatramin'izay ianao mibatabatainy ny fandriana, fa manomboka eto ho batabatainao indray io manomboka androany. Ho batabatainao io olana io manomboka androany. Efa tsy mifehatsony ny olana e! Halleluja! Aro ataon'ny tompo maso mba hoako zany fiovam-piainanao zany. Soa ihany fa tsy nanampy anao tsony ny olona iny, satria raha niova ny fiainanao dia ozy izy hoe zange mamatsy an'io foana e. Fa noanako avy aty amiko izay mihitsy ny toe-tsain'ny olona. Izay ny mahatonga ny tompo tsy tena miditra ny tsehatra aloha, fa avelany mihitsy ianao le ohatry ny teny ianao hoe hatramin'ny vavahako tao ohatry ny miamahanitra, navela mihitsy hiala daholo le izy. Fa rehefa manomboka tsisy anterana tsony amin'izay ianao, iny amin'izay ny tompo fa miditra ny tsehatra. Vao misy valim-bavaka tonga dia ozy ianao Jesosy eo misaotra anao fa avy aminao. Vao misy fitahina tonga dia misaotra anao fa avy aminao. Vao misy fahasoavana tonga misaotra anao fa avy aminao. Hiditra tsehatra fiainanao Jesosy androany. Halleluja! Halleluja! Ara-pony akaikinao hoanao zany teny zany hoe fa fotoana fanafahana anao androany. Halleluja! Tsy mila rano mihetsika ianao. Ny olona ny ivelany ihany no mitady rano mihetsika, fa ny antsika ampy atsika Jesosy. Ampy atsika Jesosy. Na dia efa tsisy intsony ary, na dia nandalo ady ary, na dia ohatrany tsy nandray valim-bavaka ary, mbola niandro teo foana ianao. Soa ihany. Fa rehefa ny olona ny miaritra, ny tompo amin'izay no manapa-kevitra manantona azy. Hatramin'izay ianao nanantona ny tompo foana, nitady an'ny tompo foana, fa manomboka androany ray ny tompo indray nitodotodo andeha hitady ianao. Jereo tsara ne manana didy andeha hamaky teny anam-piangonana ny tompo. Sabata ny andro. Fa alohan'ny nandehanany tany dia ozy hoe misy olona 7-30 taona ry marary mafy. Tsy aloha veo afahana aloha iny. Dia avy eo entina mandeha mivavaka aty am-piangonana. Azonareo tsara l'izy. Mahamaiky amin'ny tompo mihitsy aloha ny hanafaka atsika. Dia lasa izy nandeha nakany amin'ny fary, zay vao nandeha nakany am-piangonana rehefa avy eo. Ka androany hanafaka anao eto ny tompo. Misy lehilahy anankiray koa tao. Io lehilahy io indray demoniaka. Inona tsara hoe? Na manonona azy ary manahirana. Demoniaka. Eny zana? Rehefa ny olona zay nilazaina hoe demoniaka dia devoly amanarivorivony zay ny ao anatiny. Io lehilahy io manana tokantranony io, manana ny ankonany io, manana ny fianakaviany io. Fa hatramin'ny fotoana namatorany demoniany azy, dia ny zavatra nitranga dia zao, hoentin'ilay devoly mitsoka miala ao an-trano foana izy. Hoentiny devoly mitsoka miala ao an-trano. Dia niezaka ihany ny fianakaviana sy ny ankonany, fatorany tamin'ny gadra ny tanany, dia fatorany ny tongony, dia ilay gadra amin'ny tanany no voalaza maiboly tapahan'ilay devoly. Dia ny gadra amin'ny tongony torotorony. Niezaka ny fianakaviana ny fehany io ary namolaka azy. Raha aty amintsika dia nampidirina toby, fa tsy voafolaka, satria devoly amanarivorivony tao. Ny zavatra niseho anefa dia zao, rehefa nitondra n'ilay devoly mitsoka tondra n'ilay lehilahy mitsoka ilay devoly, dia hoentin'ilay devoly eny atapitendrombohatra izy. Inona ny ataony eny? Ataony nananana eny. Hey! Dia mitetitena, mivato tetitena
tetitetehan'ilay devoly ny tenan'ilay lehilahy, tetiteteany amin'ny vato, hoentiny mandeha mitaingy-pasana eny atapitendrombohatra, tsy ampitondrain'ilay devoly lamba firakotra na akanjo anaovana, fa izy tenany iny rovidrovotra ny akanjony. Fa ilay devoly tsy minarahana izany, netiny teny fotsiny lehilahy satria izy no manjaka ao anatin'ilay lehilahy. Tamin'ny fotoana anankiray tsy napoziny, nandalo teo amin'ny tanàna tsy ny hoe Gerasena io ny tompo. Rehefa nandalo teo io toerana tsy misy mpandeha, satria zay olona mandalondalo io vonoiny io devoly io daholy, ary matahotra daholy ny olona mandalo io amin'ny toerana io. Fa ny tompo rery any tsy natahotra nandalo teo amin'ny Gerasena, zay sy tiavan'ny tompo mihitsy. Lazao ny eo akaikinao, Andriamanitra toteurainy Andriamanitra ao. Any amin'ny toerana atahoran'ny olona izy sa mandeha makany, any amin'ny toerana tsy sahan'ny olona le ny tompo sa mandeha makany. Alefa ny naty afo sadraka sy mesaka sa miditra ao ny tompo. Eny ambony ranomasina Petery sa mandeha eny ambony rano ny tompo. Any anatin'ny lavaky ny liona Daniely mbola sa miditra any any izy. Any Gerasena atahoran'ny olona andehanany tompo sa mandeha makany. Ny tomponao tsy sary-tahotra fa mahery. Halleluja. Ka ozy ianao hoe za be problème be devy apôstôly de sahany makaty, sahany makany. Hoy aho hoe sahany manatona anao any. Halleluja. Ary ny nanafana ty lehilahy demoniaka ity tsy fon'olona lehilahy demoniaka. Devoly namatotra azy, tsy afaka ino mihitsy izy, fa programan'ny tompo mihitsy ny andeha hanafaka an'io lehilahy io. Na mino hainao na tsy mino, rehefa programan'Andriamanitra ny nafahanao tsy maintsy afaka ianao. Zany efa matoko fa matoa ianao tonga vavaka eto manana fanantenana zany Andriamanitra zany any ianao, ary zany matonga n'Andriamanitra hidina hanafaka anao eto anoany. Halleluja. Voatazan'ilay devoly lavidavitra ny tompo, tonga de niazakazaka izy. Tsy niazakazaka nandositra tompoko, fa niazakazaka nifona. Devoly mifona eo anatrihan'ny tomponao. Inona ny ampitahoranao? Inona ny atahoranao zay nofy? Ao anaty nofy misy devoly mitondra mitsingevangevana eo alohany eo. Pastor, mila délivrance. Tonga le tarondro ao anaty nofy, tarondro mody marokoroko afahafiny ny posiny, efa marokoditra ianao. Tonga le menarana kely mampitahotra. Reny ange mampitahotra fotsiny e. Ny devoly eo anatrihan'ny Andriamanitra ivavahanao mifona aminy. Vao nahitan'i Jesosy le devoly de ozy izy, ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindra, mifaninona akory moa zasy anao ozy izy. Tonga sady ve ianao ampahory anay. Ny programan'Andriamanitra amin'ny devoly rehefa tapitra ty tantaran'ity tany ity, de ho fatorana any amin'ny lavaka tsy tanonoho, any ny ampahoriana azy. Fatatsy satana tsara mihitsy zany programa zany, tsy maintsy ampahoriana any izy. Zay no mahatonga azy mandrovitsy io, manao zay ho afany mihitsy amotena fiainan'olona eto ambonin'ny tany, satria fatany fa ho ampijaliana izy rehefa miala eto. Fa manomboka eto ifona aminao ny devoly. Izy devoly andadilady mihitsy mifona re tompoko. Aza roa ala re tompoko. Mifona io. Nifona izy, aza roa ana iala amin'ty tany ty zahay. De lasy nareo mandeha ozy ny tompo, aza roa ala eto zahay. Malefaso am'retsy kiso retsy zahay. Metsika lalan'ny satana androany. Miala eto satana androany. Aleo tsy tenenina amin'ny micro sao de misy mitazona ny ambadika any ka nahirana. Fa metsika lalany, ery satana maheno ianao zao. Tonga de any amin'ilay nandehananao tamin'izany mandeha. Wow! Io devoly io mora miala io rehefa misy toerana nirana azy. Fa mahatonga azy le miziriziry be reny hoe za tsy ala, tsisy toerana le izy amin'igny. Fa raha vao tena izy ndana makary, tsy azo irana makany amin'ny olona ny devoly akoatran'le mpanompo sampy le mpamotika fiainan'olona reny any. Hoe famisaviana irany avy any, de averitsika makanika izy ny tianira keoko. Sao any? Namotika anao ary izy tsy tia lalako, nampisaraka ny tokantrano izy tsy tia lalako. Ahoana averitsika any daholy? Manome fahefaninareo. Ny herin'ny famisaviana rehetra miverina amin'izay naniraka azy.
miverina am'izay naneraka anao miala 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 wow miala daholo ny herin'ny famisaviana rehetra halleloia tonga dia ny fony satana tena ny fony satana nandohalika teo anatrehan'ny tompo tsy misy tokony atahoranao intsony niaraka tamin'izay a lasa le devoly nakany anaty kisoa vao tonga tao anatin'le kisoa nefa zao dia ny zavatra nagaga dia zao tsy mipetraka tao izy fa tao dia netiny nandeha tratrevatreva tany naty antsana tany le kisoa efa 2 arivo isa perte total 2 arivo isa raha midy ny kilao amin'izany raha be perte total tonga dia ny vonoany le devoly le kisoa tanao na ny devoly ary nefa tsy tia kisoa na zao nekeko na ny devoly ary tsy tia kisoa to dia vonoany ny kisoa tonga dia maty ny kisoa 2 arivo isa ilay lehilahy kosa afaka tanteraka teo aloha io lehilahy io tsy nalalana nanao akanjo satria devoly ny tao anatiny fa rehefa afaka izy nanao akanjo tsara endry tsara mihitsy le lehilahy petraka tsara mihitsy gaga ny olona nahita azy sy le lehilahy demoniaka vety to endry be nefa taloha io vao hita tonga dia mivadika ny masony mitsoaka daholo ny olona rehetra fa teo gaga ny olona nahita azy lehilahy endry be ho tahaka izany ihany koa ianao manomboka androany ho gaga ny olona hita ny fiovanao fantatry ny olona ny problème anao taloha soa ihany fa fatany fa ambadika ty toro-tenandroany ty ahita ny fiovanao ny vahoaka malagasy ny fianakavianao ahita ny fiovanao ny vady aman-janaka ahita ny fiovanao ny mpiara-mianatra aminao ahita ny fiovanao ny mpiray vody-rindrina aminao ahita ny fiovanao ny namanao rehetra ahita ny fiovanao raha laselabavy dia ozy ny olona hoe anao ihany ve io dia efa lio hoe za ihany ty halleloia amin'izay fotoana izay ianao somary mizesta kely mihitsy za ihany ty miaraka amin'i jesosy tsy maintsy misy fiovana mino ve anao fa hanafaka anao ny tompo androany mino ve anao fa hanafaka anao ny tompo androany ny olanao rehetra hivadika témoignage manomboka androany hivadika fijoroana fahavolobel halleloia ho tanteraka amintsika ny fanafahana tamin'ity lehilahy ty ny fanafahana tamin'le 20 taona ho tanteraka aminao ihany koa satria ny tompo mihitsy no hita santsehatra hanafaka anao eto androany asanatony tanao dia teneny hoe amarino amiko ny teninao tompo hoe mino aho fa fotoana fanafahanao androany teneny izy hoe mino aho fa fotoana fanafahanao androany mino a jesosy io mino a jesosy io fotoana fanafahanao androany miaina amin'ny fiainam-baovao miaina amin'ny fiainam-baovao fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafo ny tenin'Andriamanitra ahitanao ihany koa fampianarana hitariana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas fijoroana ho vavolombelona ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika